Eo amin'ny sihatry ny fampianarana koso izany dia Nitrangana savorovoro tetsy amin'ny Epp Besarety io maraina io. Nitaky ny hialan'ny talen-tsekoly ny iray aman-drenin'ny mpianatra nandritra izany. Eo jerentsika ary ny sary. Nitrangana fikorontanana tetsy amin'ny Epp Besarety maraina io. Nitaky ny hialan'ny talen'ny Epp ao atoerana ireo iray aman-drenin'ny mpianatra. Ny tsy fanajan'ny talen iray aman-drenin'ny mpianatra sy ny fanesorana ilay mpampianatra ao amin'ny kilasy 5 no tsy eken'ireo iray aman-dreny. Dia mbona ampidirina atao izy afaka sepesizema tsara izy satria miasa tsara le madama piony sady izy mila tany efa mpianatra tsy avela mianatra le mirazirezy tany efa fotanao zao le talenta eo aloha lasa efa rehetrarehetra vao tamin'ny roa volana izy telo volana zay na mpianatra foana fa tsisy filamina mihitsy fanetaetana iray aman-dreny atreto raha zavatra mpianana dia le mianatra Nitarika hatramin'ny tsy fisian'ny fianarana ny maraina ny disadisa teo amin'ny ray aman-dreny, ny mpanabe ary ny tale. Avy hatrany dia nidina nijery izany ny teo anivon'ny fari-piadidim-pampianarana teto an-drenivohitra. Nisy ny fivoriana no tanterahan'ireo telotonta niaraka tamin'ny sefsisco. Nisy ny fifampiresahana manazava ny zava-misy ny sefsisco. Vaovao teto amin'ny Epp Besarety angamba dia nisy fikorontanana kely teo amin'ny ray aman-dreny sy ny talen-tsekoly sy ireo mpanabe namana. Izany hoe raha fitiniko dia nisy disadisa kely zany teo amin'izy ireo makasika ny fomba fitondrana ny kilasy teo amin'ny 7e. Ny tale moa vaovao ny mpanabe efa nanana izay fahazarany ny ray aman-dreny ihany koa efa niaina tao anatin'izay fahazarana izay dia misy fitarainana kely koa hoe tsy misy tsy fanajana maha olona avy eo amin'ny talen-tsekoly vaovao dia tsy zakan'ny ray aman-dreny. Ny hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana no tanjona raha ny fanazavany lehibe ny fari-piadidim-pampianarana eto an-drenivohitra.